ny epistily ho an'ny Hebreo, ny fisoronan'i Kristy. Kristy dia Andriamanitra. Hebreo toko 1 andininy 1 hatramin'ny toko 2 andininy 9. Hebreo toko 1. Rehefa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, dia amin'izao andro faran'izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany izay voatendriny ho mpandova ny zavatra rehetra. Izy no nahariany izao tontolo izao. Izy koa no famirapiratany voninahiny sy endriky ny tenany indrindra ary mihazona ny zavatra rehetra amin'ny heriny teniny. Ary rehefa nanao fanadiovana hahafaka ny fahotana izy, dia nipetraka teo amin'ny tanana ankavanany lehibe any amin'ny avo, ka natao tsara noho ny anjely, araka ny nandovany anarana tsara noho ireny. Fa anjely iza no mba nilazany hoe, zanako ianao, izao niteraka anao androany, Salamy 2:7. Ary koa, izao ho rainy, ary izy ho zanako, Samuela 2:7-8. Ary raha mitondra ny lahy matoho amin'izao fiainana izao indray, dia hoy izy, ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra hiankoko eo anoloany, Salamy 7:7. Ary ny anjely dia ilazany hoe, izy manao ny anjeliny ho rivotra ary ny mpanompiny ho lelafo, Salamy 4:7. Fa ny zanaka kosa dia nilazany hoe, ny seza fiandriananao Andriamanitra dia mandrak'izay dory, ary ny te-hipahitsiana no te-hipanjakanao. Tianao ny fahamarinana, fa halanao ny heloka. Ko Andriamanitra dia Andriamanitrao efa nanosy diloilo fifaliana anao mihoatra noho ny namanao. Salamy 5:7. Ary izao koa, ianao Jehova ô, tany aloha no nandrenanao ny tany, ary asan'ny tananao ny lanitra. Ireo dia ho levona, fa ianao no maharitra. Ary izy rehetra ho rovitra toy ny fitafiana, ary toy ny lamba no hamalonanao azy, dia toy ny fitafiana ka ho vaina izy. Fa ianao no tsy miova, ary ny taonanao no tsy ho tapitra. Salamy 2:5-7. Fa anjely iza no mba nilazany hoe, mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalinao ho fitoera-tongotrao, Salamy 10:1. Tsy fanahy manompo va izy rehetra, ny raina hanao fanimpona ho an'izay handova famonjena? Sessosino dejai ny eglizy no ny fitiavany, isika no rombainy kazy ho mandrakizay. Haniatrano ny rainy hampandrosoriny isika, hamiratry ny hazavany urasinoani tenani. Sessosino dejai ny eglizy zay efa tsy jalintsony, mandrapandraisana azy handanitra tsisy tomany. Ao amin'io toeranio nandresena fahafatesana, lay ampakarina hisaotra ny zanak'ondry hodory. Sessosino dejai ny eglizy, izy no mpanavotra, miombona mitsika aminy fahoriana. Ny mombatsika rehetra de hampiseho azy anye, ka tsy hahitany tsika.